Vaon'ny fitaterana nabakabaka ndray kosa dia tsara dia io no anaran'ilay filiale vaovao ny kompania pitaterana ery Madagasikara apetraka amin'ny taona ho avy ny taona 2024 nitondran'ny mpitantana eo anivon'ity kompania pitaterana ity fanampanazavana moa ny momba io antsoina hoe tsara dia. Zava-dehibe ho an'ny kompania pitaterana Air Madagascar ny fametrahana ny filiale Tsaradia izay isahana ny sidina anatiny raha ny fanamariana izay nety ny télé-générale Air Madagascar. Ny antony izany anagarana ny filiale hoe Tsaradia anao sotra eto an-toerana zany dia tsotra hatramin'izay zany mavesatra be mihitsy ny orinasa zany rehefa misy fanapahan-kevitra raisina dia mazana dia sotra anatiny no mizaka ny fanapahan-kevitra zany fa tsy mba manana afaka miteny mihitsy amin'izay fotoana izay ka ankehitriny zany mba mena lanjany amin'izay zany ny sotra eto an-toerana aloha izy anana afaka manapa-kevitra aingana kokoa no maka ny fanapahan-kevitra izay fandripy amin'izay tediavina hitanareo ngamba ohatra reny misy publicité natao hoe raha mandeha amin'ny sotra ery Madagasikara nareo dia mahazo tondra valizy izay ambony amin'ny sotra anatiny tsara kely izy misarika olona izy amin'ilay sotra avy any ivelany kanefa le fiatsaikany amin'ny sotra ty anatiny tonga dia bagazina telo amby roapolo kilao zany tonga dia afa atero 72 zao zany mbola afaka manao an'izay koa zany ery Madagasikara kanefa le filiale amin'izay tena tianao anio nareo alonareo aminay zany vidiny 23 kilo. Amin'ny volana aprily kosa vao isahana ny sidina manokana ho azy ny Tsaradia. Fananganana le filiale zany amin'ny volana janoary zao 2024 mitsangana izy amin'ny fomba ofisialy zany satria efa fanaovana ny tetikasa rehetra zany zay na miaraka amin'ny aviation civile de Madagascar moa zany na miaraka amin'ny ministère en transport zay piay mba hanaganana io amin'izay fotoana izay zany tsy midika hoe tonga dia hiasa izy amin'ny mahafiliale azy satria ny fivarotana billet sy fitatera olona tsy maintsy azahoana alalana manokana tena amin'ny ACM midika zany fa amin'ny 20 afa amin'ny volana janoary izy afaka manidina fa anidina ho an'ny ery Madagasikara izy tena anomboka na amin'ny mahafiliale azy manomboka amin'ny avril ho avy zao. Tafiditra anatin'ny drafi-panovana mitondra ny anarana hoe alefa 2027 izay fametrahana filiale izay ny telo volana voalohany 17 hatramin'ny 24 ratsahivina dia natao anarenana ny kampania ary ny taona 24 hatramin'ny 17 kosa no tokony iroborobo ary ahazo tombo ny kompania ka hatratra 24 tapitrisa dolara ny antsoina hoe chiffre d'affaires.